Zay a satria mangataka fivoahandreo gadra politika rehetra reo zay indrindrandrindra ny président Ravalomanana zay ny ody mba hitondra ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosonany Madagasikara nefa tonga dia nigadraina. Mangataka koa zay a ny voahandreo gadra politika rehetra reo le Jean-Marc Kakumba le efatra pirala mpiasan'ny ACM dia mangataka koa zay tsy mba hisy an'ireny fanenjehana olona ireny any atsimo sy famonon'olona ho an'ny mpangoro-karena rehetrarehetra indrindrandrindra moa reo vahiny karahan'ireo zany nangatahana eto satria eto a ny fangatahana ny zoan'olombelona. Zay GTT gasy ty tanindrazana aty Andilambato. Manahoana dolodolo indrindra fa niany a Madagasikara e. Manahoana tsika rehetrarehetra zay mijaly ampijaliny reto foza reto na iany Rajoel zany na iany Rajoary Mapianina. Ary zay reto tena tsy mianatra no miteny fa avoy Marc Ravalomanana sur combat. Ary dia asolo koa reo gadra rehetrarehetra amin'izay gadra politika. Ary zay reto eto aty Suisse reto gasy avany aminaiza anaizy zay raky province olona miperaka eto Suisse dia mitolona ka zay ny divanay mba ahafahany androany any tsy misy fepetra. Ary zay tsy mianatra mihitsy zay no miteny. Miaraba nareo rehetra miaino anay eto tonga eto amin'ny Nations Unies zahay anio ny antony dia satria mandalo fanadihadiana momba ny zon'olombelona ny gouvernemanta malagasy ka ny antony hatongavanay eto dia fampisehoan-kevitra malalaka zay tsy ahafahan'ny vahoaka malagasy any toerana atao amin'izao fotoana izao satria raha vao tsy mahazo alalana hivorivory ary raha vao mivorivory zareo dia tratrany lacrymogène ary matetika ara misy mihitsy ny fitifirana misy ny maty ohatra tany Majunga tamin'ity taona ity. Hita teo moa reny fankalana-keriny amin'ny filoha Ravalomanana ireny maherisetra ankehitriny ny gouvernemanta malagasy manoloana ny zon'olombelona. Ary ny tianay ho takiana dia zavatra tsy nisy hatramin'izay ary zavatra fady atsika ny fihetraketrahana sy famonomonona kanefa izany no misangana toerana alaina keriny ny olona dia tsy fantatry ny havany hoe nentinaiza na nentinaiza zay le atao hoe disparition forcée zany ka fangalana keriny io tsy azo ataotao foana satria ataony hoe crime contre l'humanité ny fangalana keriny olona kanefa dia nataon'ny gouvernement io zany tsy voaela akory fa tamin'ny 13 oktobra lasa teo. Ny tianay ho aseho eto zany dia aseho anatrehan'ny communauté internationale fa nisy fangalana keriny satria afenin-drareo moa izy io lazaina fa hoe résidence surveillée nalaina le olona ampanajana tao an-tranony kanefa nopotena ny vavahadin'le olona zay no hita maneraka ny réseaux sociaux Facebook etc ary nipotehana ny tranon'le olona nangalana n'le olona tao tsisy fanajana nafenina ny havany ary tsy avela manantona azy ny mpisolo vava. Zay zany ny anisan'ny zavatra takineto satria mety an'io président Ravalomanana ny voan'izany fa na izaho na ianao rapitso mety ho voan'izany ihany koa. Noho izany zany tsika dia président Ravalomanana moa en plus fantatry ny communauté internationale fantatry ny firaisambe iraisam-pirenena dia teneny natoro an'zareo fa misy zany misy olo-tsotra voan'izany fa tsy fantatry olona izy dia tsy afaka miteny an'izany. Manarakarak'izany dia io koa président Ravalomanana fa misedra nefa sedray ny malagasy maro dia ny fanagadrana izay fanagadrana tsy amin'ny rarina ary fanagadrana izay feno fanibazavana ny zoma olona. Etsy andaniny koa dia faly zahay an'io fa reo olona rehetrarehetra zay matetika moa zany zareo any amin'ny faritry ny bara no lazaina piompiomby zareo piompiomby dia lazaina fa mpangalatromby ary dia tsy nisy
fanadihadiana fa dia tonga dia nitifirina ny ray tanàna. Dia izay zany le hoe exécution extrajudiciaire, izay koa zany anisan'ny zavatra tianay ho ampitaina eto satria io exécution extrajudiciaire koa dia zavatra fady ary tsy rarano ny lalàna. Rehefa narehan'io ny firaisambe iraisam-pirenena dia nandefa rapporteur spécial, zany hoe olona tonga hanao enquête momba ny zavatra niseho satria moa le izy nivoaka maro ny ONG nilaza fa tena misy tokoa von'olona fandoroana tanànan'olona, tanàna izay efa maherin'ny 100 taona ary mampitsoaka ny olona any atsimo zany. Dia noho izay zavatra izay zany dia tonga eto izay manome vaovao firaisambe iraisam-pirenena fa mbola nitoy io na tamin'ity gouvernementa vaovao ty arany nanomboka tamin'ny volana Mai ka hatramin'ny volana Septambra dia 200 eo ny olona maty tratran'izay famonoana izay. Rehefa avy eo moa le izy dia lazaina fa hoe efa nilavo ny dahalo, manizingizina ny olona any atsimo nefa fa tsy dahalo zany fa olona natsipitsipiny reny lazaina fa hoe dahalo mibaboka reny fa ny famonom-bahoaka sy fanaovana raquette ny vahoaka amin'ny alalan'izany resaka passeport zany koa zany nitatitra ren'ny ONG izay tianay ho zaraina eto koa fa tokony ho fantatry ny firaisambe iraisam-pirenena zany. Fa ny efatra manarakaraka an'izay dia tianay ho soritana miaraka amin'ny firaisambe iraisam-pirenena fa nanisy arany ny fanadihadiana tamin'ny 2010 natao ny fanjakana malagasy dia mbola nitoy foana ny détention arbitraire, zany hoe ny fanagadrana izay olona tsy mitovy hevitra rehetrarehetra zany hoe gadra politika zany. Ny farany tianay ho aseho eto dia ny momba ny gazety, fanaovan-gazety any amintsika dia voasakasakana tato raha tsy mitovy amin'ny zavatra tiany mpitondra ho iseho an-gazety ny zavatra teneniny dia tonga dia misy fampidirana ampigadrana. Nisy maromaro ny mpanao gazety no na voadikadina na nentina ampigadrana. Izay zavatra izay zany zavatra tsy rariny ihany koa, zany hoe maro ny zavatra tsy rariny nefa hiaran'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ary tsara ho fantatry ny malagasy fa manana ny zo mahaolona anazy izy ary tokony tsara mijoro amin'ny zo mahaolona anazy dia natomboka tamin'ny malagasy aty ivelany moa zany le izy izay fijoroana amin'ny zo mahaolona izay ary fitakiana mba hipetraka izay zo mahaolona izay any toerana. Ny farany moa dia tianay ho lazaina eto dia ny zavatra manjo an'ny président Ravalomanana sy ireo olona niara niasa tamin'ny teo aloha ary koa ny mpiasan'ny ACM izay nogadraina fa satria nody any an-tanin-drazany président Ravalomanana izay tsy nomena passeport. Zavatra anankiroa zany no zavatra tsy anaty lalàna nefa nataon'ny fanjakana malagasy ka tokony hampiariariana zany eo amin'ny firaisambe iraisam-pirenena mba hivoaka ny vaovao tena marina. Amin'ity indray mitoraka ity moa zany dia ny fanjakana malagasy no miteny no milaza izay tiany holazaina tsy hivoaka mihitsy akory ny zavatra tiana ho afenina dia noho izany dia nanapa-kevitra ny malagasy rehetra ty apita mba hidina eto Genève androany ary anao an'io manifestation io mba ahitana fa eto ny sehatra moa zany ahafahan'ny vahoaka tsotra miteny tsy any anatin'ny birao toy ny fanjakana fa hitany any anaty birao koa fa hoe reo vahoaka tsotra. Noho izany misy zavatra tsy normal, noho izany tokony manao izay idiran'ireo mpanao enquête indépendante ny firaisambe iraisam-pirenena fa tsy manaiky ho sakasakana ny fanjakana malagasy. Dia izay tompoko fa dia misaotra tompoko fa dia izay zany no tianay hoentiny eto androany. Manambady ary telo ny zanakay niasa tamin'ny zone France Forelon mivadiko teo aloha informaticien ny asany. Telo volana teo aoriana nefa dia nikatona ilay orinasa tamin'ny février 2010 dia nitady asa indray mivadiko dia nahita asa iray tao amin'ny hôtely iray teo Andrenivohitra izy. Taty aoriana nefa niaina tsikelikely nisan'ilay vahiny mpizaha tany tamin'ilay hôtely
dia very asa indray mivady. Tamin'ny taloha raha mavoaka maraina indraindray aho mitondra 15 000 mody rehefa para-batandro ny andro. Amin'izao fotoana izao indraindray 5 000 nentina mody. Ty mampanahirana anahy eto agny le malahelo zahay fa trobohy malaso. Nanagna-omby zahay teto le lasa malaso iaby ty agnomby ay. Sakariva zahay tsy matory fa matahos fa satria malaso be ty amaay etoy. Tamin'izaho le niasa isam-bolana taloha io a, nindrana vola tany amin'ny banky ahako. Dia le vola nindramiko tany amin'ny banky a, nanaovako fiompiana kisoa. Dia maty daholo moa ny kisoa tratran'ny aretina tamin'izay. Dia hatramin'izao dia aloha isam-bolana le vola amin'ny banky. Dia hatramin'ny tsy niasana tamin'ile orinasa niasako aho zany a, dia tsy voaverinako intsony le vola amin'ny banky. Sahirana zany e, sahirana be mihitsy. Ya. Satria le fidiram-bola tsisiko. Niasa tsisy. Ianao tsy mety tsy mihinana. Zany hoe anjara raha ny tena mba manana trano kely zany hipetrahana. Mivarotra taloha. Tena nandeha tokoa mivarotra ary naisa mba hanitatrahako. Nango moa nisy an'iny krizy iny dia bankropra mba masaka rena. Dia tsy mivarotra intsony aho zao.